fa niona teny amin'ny lampam-panjakana ny Avilo niona tamin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina ireo mpiara-miombonantoka ny Madagasikara mpiara-miombonantoka ihany koa ao anatin'ny gouvernemanta izay mijoro ankehitriny. Ny famitona teny amin'ny lampam-panjakana teny Avilo mba hikondò ny gouvernemanta izay nitarihan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina sy ireo mpiara-miombonantoka teknika sy ny mpamatsy vola ary ireo maso-ivoho miasa eto Madagasikara. Efa ela tokoa ny tokony hisy ny fivoriana tahaka izao ahafahana mandinika ny fiara-miasa eo amin'ny firenena sy ireo mpiara-miombonantoka ary izao tanteraka izao. Araka nambana filoham-pirenena dia fotoana ahafahana manao jery-todika, mifanakalo hevitra, fagnome vaovao, mandinika ny zava-misy na ny loha-hevitra ankapobeny na ny loha-hevitra manokana mba hampisava ny fandosoan-kevitra. Teboka efatra ny diniana nandritra ity fivoriana eo amin'ny gouvernemanta sy ny mpiara-miombonantoka ary ny maso-ivoho vahiny ity dia ny zava-misy ankehitriny mikasika ireo fanatsarana eo amin'ny sehatry ny lalàna, drafi-pirenena momba fampandrosoana ary ny fampihavana pirenena.